Fotoana manokana atsiarovan'ireo mpino silamo ireo avany efa nialolanantsika ny ankoatra ny Idy be. Mazava ho azy fa nisy ny vavaka natao ho an'ny fanahin'izy ireo tamin'ireo moske rehetra misy eto amintsika tamin'ity andro ity, tahaka ireo moske maneran-tany. Fomba fanao ihany koa ho an'ny mpino silamo rehefa Idy be tahaka izao, ny manao sorona osy na ondry ho an'ny isam-pianakaviana ary ifampizarana amin'ny manodidina ho mariky ny fifankatiavana amin'izao andro lehibe izao. Teto amin'ny moske Rifay eto Marovato Abattoir ny lehiben'ny faritra no niara-ny ombim-bavaka tamin'ireo mpino silamo ny maraina teo amin'ny matompona andraikitra voalohany azy ato anatin'ny faritra, dia nisy ihany koa ny hafatra nentina. Faly miarahaba ny mpino silamo rehetra nirana ny faritra Boeny, Mahajanga ary Madagasikara seran'izao tontolo izao. Fety moa androany araka ny ireo manam-pahaizana dia manao fety ary manompo n'Andriamanitra antsika mandritra ny 3 andro manaraka androany rapiso afaka piso jusqu'à 3 jours zay dia manompo foana ary manao fety miaraka amin'ny fianakaviana. Zay zava-dehibe zay zavatra le firaisan-kina, le fifankatiavana amin'ny samy voalohany indrindra amin'ny samy mpino, faharoa ihany koa amin'ny samy mpiarabelona rehetrarehetra ka mamerina fiarabana ho an'ny mpino rehetra ny tenanay amin'ny andro izao. Didy eo anivon'ny finoana silamo ihany koa ny fanaovana fivanianana masina any Lamaiky mandritra izao Idy be izao. Betsaka amin'izy ireo no any an-toerana amin'izao fotoana izao satria dia isan'ny fototra hijoroan'ny finoana silamo izany.